raha tokambola ao anatin'ny fanadinana tanteraka amin'izao fotoana izy ireo mpiadina baccalauréat teknika dia efa eo ampiandrasana ny voka-panadinana kosa ireo niatrika ny baccalauréat fampianarana akabueny. Efa nanomboka androany ny fitsarana ireo taratasy panadinana. Mitapitra ny vaovao Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarisao. Nanomboka androany ny fitsarana ny taratasy panadinana baccalauréat akabueny. Mpitsara 150 no misahana izany ho an'ny eto Antananarivo. Vinavinaina amin'ny faefatra amby roapolo ny volana Aogositra ny délibération ary ny fadimy amby roapolo ny volana Aogositra no ivoaka ny valim-panadinana baccalauréat akabueny. Androany dia nirotsaka teny amin'ny anjerimanontolo Ankatso toerana natanterahana ny fitsarana ny taratasy panadinana ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Vita somatsara ny bac général manerana ny nosy zany général sy ny teknika première série fa ny deuxième série moa ny teknika no efa hitatsika teo fa nitsidika toeram-panaovana fanadinana atsika teo tery amin'ny lycée technique Ampefilo fa mbola ampitoy zany ny teknika fa ny général zany dia vita iny ary rehefa vita moa zany dia efa atao ny fitsarana fa tsy hoe hiandry ela be akory dia efa antinitsiditsika ty zao ny ampahany kely amin'ny reo mpanao correction ny malagasy ny fizika ary ataotsika manao le commission d'entente zareo zao. Tamin'ity taona ity dia namafisina ny fiarovana ny toerana naovana ny fitsarana ny taratasy panadinana. Akoatra ny fiambenana tanterahan'ny mpitandro ny filaminana, misy ihany koa ny caméra de surveillance izay napetraka. Baccalauréat madio ny tanjona ho an'ny ministera telotonta dia ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arak'asa. Nitsidika ny ivotoeram-panadinana baccalauréat teknika teny amin'ny LTC Ampefilo ihany koa ny ministra Rasoa Zananera Monika ny maraina teo.